nanina izy azy tamin'ny sehatra maro teto amin'izao tontolo izao i Nelson Mandela iseraka izany fanompoam-pivavahana izay ho tanterahana ho fitrotroanam-bavaka azy etsy amin'ny Écart Saint-François Xavier Antanimena. Ity fitaom-pivavahana ity moa dia anasana ny rehetra ho an'izay na tsy ary fa nahavita be teto amin'izao tontolo izao tokoa izany Nelson Mandela izany. Isy ny lamesa tanterahana itsy amin'ny fiangonana katolika Écart Saint-François Xavier Antanimena ny alahady 10 desambra ho avy izao manomboka amin'ny 3 ora folakandro hoentina nomezam-boninahitra ny filoha afrikanina tatsimo teo aloha Nelson Mandela. Ny mpitarika amin'ny fiombonana amin'ny fiangonana kristianina eto Madagasikara na FFKM izay ahitana ny Eglizy katolika Romana, ny Eglizy Anglikana, fiangonana FJKM ary ny fiangonana Loterana Malagasy no hitarika amin'ny fitaom-pivavahana amin'io alahady 10 desambra io. Anisany ho tonga amin'ny fitaom-pivavahana fanomezam-boninahitra ny Nelson Mandela ihany koa ireo solotenany masoivy vahiny miasa Simona eto amintsika. Ny mpikambana ao anatin'ny gouvernement tantetezamita tarihan'ny Prime Ministre Jean-Omer Persika ihany koa dia ho avy amin'io fitaom-pivavahana izay ho totosaina ny alahady ho avy izao io. Nelson Mandela izay anisan'ny olo mangany Afrika noho ny tolona nataony ho fandravana ny fanavakavaham-bolo-koditra tany Afrika Atsimo. Mpandala ny fihavanana izy. Firenena maro eran'izao tontolo izao no nisaona tao aoriana hafatesan'ny alakamisy 10 desambra lasa teo. Ny talata lasa teo dia nisy nietsika goavana ny raisan'ny firenena maneran-tany nentina hanatsiarovana ny Nelson Mandela izay nitanterahana tao amin'ny kianjan'ny Soccer City tao Soweto, Johannesburg. Ny 10 desambra ho avy izao kosa no hanatanterahana ny fandevenana ny Nelson Mandela.